Etsika natao androany zany a araka ny reny fiantsona natao reny a miantsy ny mpitarika fikambanana rehetra eto Antananarivo sy manerana ny nosy zany zahay afo syndikaly androany hoentinay a ampifandraisina aminay daholo zany reo herivelona zay mitovy hevitra aminay a de zay voninay ady amin'ny kolokolo sy tsirary ny ataon'ny mpitondra nafaly anay zany a de tonga ny mpitarika fikambanana sy ny mpitarika toko politika ho an'ny sasany zany mety etra hoe vitsivitsy ny olona zay nke tsy namory vahoaka hoe assemblée générale na grand meeting fa ny mpitarika fikambanana natsonay a de namaly reo ray mandreny tanàna Antananarivo a tonga atao marobe reo mpandrara gema fifipamasima hitanay nisy tonga atao ny CCS tonga atao be de be zany na mpitarika toko politika tonga atao zay zany any zava-dehibe aminay amanjatony ireo contact téléphonique avy amreo mpitarika fikambanana vorainay ny ataonay zany zao androany ariva de dépouiller identifier tsiraidrainy reo olona reo a de iantso andreo zay rapitso maraina rapitso ariva ihany de suivril ho atao inona ny tanjona ny coordination sy ralliement ataonay io a de inona hanerena ny fitondrana hanerena ny filoham-pirenena handray fepetra hanagadra andreo manodidina azy zay fatapoko fatam-pirenena fampanao kolokolo kafa ohatra anisan'izany ao letenenina anareo le bois de rose zay naverina avy amin'ny Maurice hoe ino raha patrena vanderise bois de rose tratra sao ngefa tsy ao amin'ny porsa de fa namidy azanao reo zay tratra mpanao trafika na isan'andro 50 conteneur par jour mivoaka antsokosoko tsy mandodoanina tsy mandao inonino reo mpanao kolokolo fantadaza marché fictif mba tianay mba ho hitapoko hitam-pirenena président république mandray fepetra amreo olona reo zay ny antony anaovanay ralliement fa raha tsy mandray fepetra manoloanareo izy de manasa tanana ny vahoaka malagasy zay kosa tsy mila filoham-pirenena itskombakomba amin'ny mpanao kolokolo manao takarinena ny firenena malagasy zay zany ny antony le hetsika hatreto aloha tsy mbola misy tanjona hoe roavina tratrarina fa zay fotsiny mieritreritra hoe tokony vita aloha faravolana juin fa ela loatra ndray raha vo izany a tsy de tsy professionnel ny mouvement zany ataona fitakina foana fa tokony vita alohan'izay zay zany mahatonga any amin'ny teny hoe dingana misy any am'izao fotoana zao anatona akaiky de akaiky reo ray mandrena am-panahy anatona ny FFKM anatona ny conseil des évêques sy reo ao anatin'ny fimbonany be ny katolika eto Madagasikara hanantona an'ireo hijery ahoana anaovana jonction tanjona mantsy a de tsy tokony isy a fifandonana ialana amin'ny raha mandriky mpanao kolokolo ve no gadrany de migasy ny famono rano gasy ny raraka zay ny angaviny amin'ny président hoe raisy mipetra anao président gadrao reo olona reo de miverina aminao fatokisany gasy mety hiverina amitsika ny fatokisany mpamatsy vola de lamina raha fa io gouvernement io be kolokolo raha vahoany io gouvernement io tsy ny manam-pahaizana gasy ny tsy misy zay zany a no votoatiny le zavatra natao teo ka mandeha tsara tena tsy mbola nisy numéro téléphone n'olona be dehibe ohatran'izany voray a de ataony coordination ataony jonction toy ny tolona hoe malagasy miady amin'ny kolokolo sy tsirarina zay ny targetra mba tsy hisy tsony mpitondra fanjakana amin'ny fandimby eto de androba antiare-pirenena ty foana le atao tanjona androba antiare-pirenena ty foana le atao tanjona zay no misy culture démocratique era-tany culture démocratique ao a tsy de tokony ho tezana ny olona tsy hanongana filoham-pirenena zany tezana ny olona anatina démocratie ny tany mandroso mba tsy hanonga-panjakana zany fa kosa sazina ny filoha amin'ny lalàna velona raha manao an'izany izy zay mahatonga hoe monsieur le président mba tsy te hiady aminao ny olona mamelana zany eran-tany Madagasikara hanonga-panjakana foana tsotra ny takiny aminao e gadrao reo olona reo hain'olona loatra mantsy fa manodidina anao mpanao kolokolo ka raha tsy mandray fepetra am'ireo anao de verin'olona fa enao misy ake le mpanao kolokolo de anao nikarapahan'olona eo zay le izy ka tsy de mety iny filohantsika vingavingaina ohatran'izany hoe enjena fa mpanao kolokolo fa tenenina izy terena izy andray fepetra satria izy mena maso loatra ngamba am'ireo olona nandany vola taminy de zay raha tsy mety manao mihitsy izy
de zay ho a rehefa tsy mahitaonao izy a de tsy maintsy ampiarina aminy izy ndray zany manao kolikoly am're olona mpanao kolikoly de tokony izy mihitsy le sorona zany azonao lalàna ake zany complicité hein rainao a zavatra flagrant be zao corruption ataony namanao efa dénoncé partout ren-tany fa manao zao enao mbola mitsikombakomba amizao enao zany mpanao kolikoly de enao ndray zany nampiarana ny lalàna azonao président mihitsy ndray zany amizay fotoana zay no alabara fa tsika tsy tokony tonga am'zany fa mangalabaraka firenena zany a filoham-pirenenao hotorina mpanao kolikoly zany ohatrany any Sud Afrique io niekenge Jacob Zuma fa nanao kolikoly nefa raha nake président ieky rehefa voaporitra voaka ve tsy anaiky any tsy alao ve mieky manala andreo olona zay zany le tolona syndicaly zay tsy mbola lisina mo teto Madagasikara de ohatra mbola mahavava omena firy andro ary ny filohanao zay aloha aloha ny coordination aloha tanjana le coordination entre ny hery velona reto fa rehefa matanjaka velona daholo fefandraisiny hery velona io eto tany revo isany faritra aiza zay tsy anaiky io a manaiky io rehefa tatra manaiky io a fa tsy de tsara le hoe andao hidina andalambe andao ilahatra tsy mety tsy tany mandroso zany sao de matahotra anao samborona angamo masaka andreo tsy sambotra na androandreo sambotra ny rehefa te sambotra ny sambotra foana fa raha natao ohatra tsy nanao an'ity raha natao ohatra tsy nitarigy an'ity za tsy matahotra an'izany fa rehefa atao le zavatra de to ampitiavana to mpamindrena fa tsy hoe anao rehefa nataon'olona mpitarika de anao mercenaire hila vola tarika olona fa tsy mety ny mpitarika mpitaritolona tondra ny vaoka vonono tahotra mety misy tahotra ihany ohatra ny olombelona rehetra no fa mandray any angely teny fa rehefa naikena le zavatra atao quelque soit les conséquences de tsy maintsy assumena efa nisy ary ve ny eritreritra ame vola am'ireo le eritreretinao asorona reo mpanao kolikoly reo mbola fantatra an'ireo olona reo manko ny toetrako hoe za nge raha mena vola io tena raisiko hoe fa ny zavatra ataoko de ataoko foana fantatra andreo zay a de tsy mbola nisy namelo e tsy mbola nisy fa za mino tokony hisy fifanatonana tokony hifanantona ampiantso ry président ahoana ny andaminana an'ity zay miangatranay aminy de tsotra gadrao re olona reo mba hiverena fahatokisana magadrao mba ho fay ny manaraka raha vao io kabinetranao mpanao kolikoly io raha vao gouvernement mpanao kolikoly io fa ny malagasy tsy lany de miverina aminao fahatokisana vahoaka zay fa raha hoe tia mena vola de ajanona ty raha ty zay kosa angamba ny hitako tena tsy mendriky tokony ataondro ara hoe ameo vola nareo a anoizana ny tolona mba nalana ny reto olona maloto manodidina reto fa matena mba amy taona ny tena zao ve de hoe nividina vola reny olona reny de nijanona mba tsy mendriky tena fa zafina mba tsy mety a raha olo dehibe mba hoe fa ataon'olona ray aman-dreny eto amy tany sy ny firenena zany de noho ny antony vola nanajanina ny fitakina zay natao tena tsy mety zany ngamba ny tsy tokony hitarika rehefa ohatran' zany marobe ny fomba mety azahoam-bola marobe ny fomba mety azahoam-bola aleoko ndray raha misolelaka zay aleoko ndray mody misolelaka mitady torana hoe mitorana azy lafa no azy ve mody zay hoe mody nitarika nefa nomena vola de nijanona tsy mety raha miary nisy mamety toerana de ahoa efa nisy ange zany fa niteneniko andreo ela be zay isany tsy namome fa alolo elana inenina ty revi ty elana inenina ty revi ty de ho hita eo